Fatsim-pana edin'ny Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka sy tompoko. Andriamanitra ao rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao, mitsaoka sy mivoninahitra anao izay raha tratrandray izao maraina izao. Ary dia fitiavana tokoa izany. Koa mankalaza anao sy mitsaoka anao izahay ary tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ary dia mangataka ny famindram-po mandrakariva anatrehanao, tsy tanteraka azy tokoa mantsahay. Kanefa ny rana latsaka ao Jesosy dia mba diovy izahay ary maniry ilay fananao masina hiasa mahery mandrakariva teny antinay. Ambelombelona ny fanahy, ny fo, ny saina ny tenanay. Atsiarovana isan'andro fa olom-boa vidy tokoa tamin'ny ranao izahay. Ary dia nofidinao manokana ihany koa hitory ny filazantsaranao. Noho izany rehetra izany dia ndreto izahay mitsaoka anao, manome voninahitra anao, mananja anao. Dia mangataka aminy indrindra hatreho feno izao fotoana izao amin'ny lalàna izany fananao masina izany, mba ho voninahitra ao. Ary dia ny fiainany amanontolo koa apetraka fiainam-pialan-tananao amin'i Jesosy, mirapiratany ny fahazavanao. Ary dia tonga ny Jesosy handeha isan'andro amin'ny lala marina izay niantsoanao anay. Ny voninahitra dia aminao hatramin'ny taloha ka mandrakizay Tompo, ary dia amin'ny kosa ny fiadanana feno. Ny anaranao masina sy manan-kira Nazareta ary tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, nozony maniry sy mangataka izany vavaka izany, saotra ray amalalo. Alleluia. Amen. Amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy ary ny fampiraisana feno avy amin'ny fanahy masina. Amen. Hoy ny lohateny omenantsika amin'ity andro ity hoe Ankasitrahan'Andriamanitra ve ny fanapahan-kevitrao. Izao no voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Salamo 117:5. Romanina 4:20, 7:20, tapany 2. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Fa ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Amen. Izao no ambaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Indro asehoko anao ny fomba ahazoana antoka raha miaraka amin'ny fanapahan-kevitrao aho, hoy ny tomponao. Indro ny fomba voaporofo, ny fomba tena izy hamaritana raha hakatoaviko ny fanapahan-kevitra izay tiana ho raisinao. Tsarovy ny fiaran'ny fanekena dia atao fisary an-tsaina izany. Inona ary ny tokony hojerenao amin'ny fanapahan-kevitra raisina eo amin'ny fiainanao izay tianao ho vita na ankasitrahana na tsia. Voalohany dia nisy takela-bato voasokotra misy ny fitakian'ny lalako. Ao amin'izany didy 10 izany dia ny 5 amin'ireo dia momba ny fifandraisanao amiko, ary ny 5 mikasika ny fifandraisana amin'ny namanao. Fahamasinana mifanaraka amin'ireo torolalana ireo ve ny fanapahan-kevitrao ny amin'ny didy 10 ireo. Fanapahan-kevitra raisinao ve dia mifanaraka amin'ny didy 10? Modely mantsy izany amin'izay nahoriko sy nolazaiko ho fiainana tsy misy ota. Miaro ny tenanao amin'ny ota, mifanaraka amin'ny fepetrany fahamasinana. Tsarovy ny tenin'i Jesosy rehefa tonga ny ora fizaham-toetra, ny andro fizaham-toetra izay nataon'i Satana rehefa nanatona azy izy. Tsy misy ninona momba azy. Raha lazaina amin'ny teny hafa. Fantatr' Jesosy fa nijanona izy amin'ny toerana tsy misy ota. Tsy nahakasika azy ny ota. Tsy nifandray tamin'i Satana izy. Tsy nanao marimaritra raisina tamin'i Satana izy. Raha mitady fanapahan-kevitra mety ianao ary mandinika dia raha misy iray amin'ireo fitsipika ireo izay mifanohitra amin'ny fanapahan-kevitrao dia mazava loatra fa tsy avy amiko izany.
tsy zakako na raha ampifandraisana amin'ny hetsika izay atao ny anarako satria masina aho. Raha misy olona tokoa manandrana ny andeha amin'ny anarako kanefa tsy ao anatin'ny fahamasinana dia ahatonga fandringanana tampoka izany amin'ny asa tanterahany. Ankoatran'izany, takela-bato misy ny didy folo izany dia faharoa, nisy vilany misy mana tao anatin'izany fiara izay maneho ny fananako. Ny fanapahan-kevitra izay raisinao dia mitaky fahatsiarovana fa izaho ny loharanon-karena ary aoka ianao tsy hanana loharanon-karena hafa afa-tsy izaho. Izaho no mpamatsy anao. Izaho no Andriamanitrao. Misy ve eo amin'ny fanapahan-kevitrao izay idiran'ny fanompoana hafa, izany hoe manompo any mamoana ve ianao ao amin'ny fanapahan-kevitra raisinao, ao amin'ny zavatra tanterahinao? Io rafitra ara-bola izay antsoina mamoana io dia matetika mahavoa ny oloko. Tsarovy fa tahaka ny karakarako ny zanak'isy ery tany anefitra dia tsy misy izany hoe tsy ampy izany amin'ny fiainanao. Izaho no mpamatsy anao. Vatsy ampy ho an'ny dianareo manontolo nomeko anareo. Aoka ary hitoetra amin'ny fahamasinana ianareo. Tandremo ary ny fiviliana sy ny fitaka ataon'ny fahavalo. Raha afaka mampino anao izy ny hevitra izay avy aminy dia hovatsiny amin'ny fomba hafa ianao dia loharano hafa dia hitarika anao hiala amin'ny lalako izany. Tsarovy nilazako hoe tandremo mivavaha fa maro ny asa izay manodikodina ny sain'ny olona sy ny fony dia ianareo fiangonako marina izany ka mahatarika anareo hankany amin'ny loharanon-karena hafa tsy avy amiko. Tsy mankasitraka izany ny anarako. Tomoera tsara ho mahatoky. Izaho no mpamatsy anareo. Fahatelo, ankoatran'izay dia nisy ny tehina mitsimoka. Ny fanamafisana fa raha misy izany tehina mitsimoka izany teo amin'ny samy fiara dia izao ny tsarovy. Ny fanapahan-kevitro efa nikeko tamin'ny famantarana sy ny faragana manaraka. Faragana be voninahitra. Ny fitsipika fototra izany dia miainga maha-zava-dehibe ny fanapahan-kevitra. Ny fanapahan-kevitra lehibe dia hitarika ao amin'ny fanamafisana lehibe. Mety aminao izany ho anisan'ny zava-dehibe tehirizinao eo amin'ny fiainanao. Izany hoe raha tsy mahazo porofo avy amiko amin'ny endrika mihoatra ny zava-boahary na ny natoraly ianareo dia mitandrema. Raha tsy mahazo porofo avy amiko amin'ny endrika mihoatra ny natoraly ianareo dia mitandrema. Raha mbola misy resy lahatra fa tsara ny fanapahan-kevitra hifototra amin'ilay voalohany sy ny faharoa voambary teo dia anontanio ahy ny fanamafisana na ny fahampahalalana.
raha tsy tonga zany dia miova hevitra. Zao mantsy ianareo dia tsy maintsy manapa-kevitra ao am-po mba hifanaraka amin'ireo lafin-javatra telo ireo alohan'ny hanohizanao ny fanapa-kevitra. Maro amin'izany akoho no mandray fanapa-kevitra tsy ekeko. Avy eo simba ny fiainany minjera izay nahoriko. Manambady olona tsy tokony ho vadiny, miova asa, manokatra fiangonana tsy araka izay lalako, mihinana fanafody, mifindrafindra toerana sy ny sisa sy ny sisa. Izany ny fanapa-kevitra izay raisin'ny olona tsy eo ambanin'ny fitarihako. Eritrereto ny voka-dratsy sy zavatra rehetra manimba ao anatin'izany fanapa-kevitra izany. Avy eo ny olona manontany hoe nahoana? Nefa izy ihany no handray ny fanapa-kevitra tsy avy amiko. Ny fanapa-kevitra rehetra dia tsy maintsy mandalo izany dingan'izany ary tsy maintsy mandalo fitsapana. Aleo miaina isan'andro ary matoky aho. Matoky fa hitarika andihanao aho. Ary tsy maintsy misy ny fanapa-kevitra raiso. Atolory ahy izany fanapa-kevitra izany ary miandrasa ampaharetana ny valiteniko. Miandrasa ampaharetana ny valiteniko. Vakio ny Salamo 1telopolo manontolo. Ary dia tadidio izay rehetra voalaza aho, fa voambara aho amin'ny Tsipiriany ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy avy any Nazareta, Tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra. Amen. Eny Jesosy io, tia nankina ny fiainany tokoa aminao zahay, ary tia toky ianao amin'izany. Ianao ry atsiaro fa misy tokoa fitsipika izay napetraka ao izay tsy maintsy tiavinay ety an-tany mba andehananay araka ny fanapa-kevitrao. Ianao ry atsiaro isan'andro tokoa fa ianao ilay mpamatsy anay, ary aoka izay tsy hanana loharanon-karena hafa satria endriky ny tsy fahatokinanao izany. Fanaovana anao Andriamanitra izay tsy afaka ny hamatsy anay sanatria. Tompo, mpatsahivy isan'andro iray ary aoka hitoetra am-ponay izany fahatsiarovana izany. Aoka ny mpanomponao tsirairay avy, atsiaro fa Andriamanitra ny fahagana ianao, Andriamanitra maheva ny zavatra rehetra ianao, Andriamanitra afaka maneho mihoatra noho izay saintsainay sy eritreretinay tokoa ianao. Koa indraindray mankasitraka, mankatelina anao, ary dia mametraka fiainam-piaratana amin'ny fiainana manontolo sy ny fanapa-kevitra rehetra izay raisinay eo amin'ny fiainanay. Misaotra Tompony izany rehetra izany, ary dia aokary ilay fanamasina mahery ny toetra tena tena isan'andro andehananay araka ny tenina sy ny fitsipikao, ary izoranay eo ambanin'ny fahatokiana feno ny fiainanay eo anatrehanao. Misaotra Jesosy, ny voninahitra dia ho anao hatramin'ny taonao taloha indrindra, ankehitriny haharitranao mandrakizay. Fa aminay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanay masina. Koa mitahinao tokoa ianao Tompo dia miaro anay ianao mampamirapiratra ny tavananao dia mindra fo aminay. Eny manandratra ny tavanao ianao dia manome ny fiadanana. Misaotra Jesosy manalo. Alleluia.